Zumara, Miraundana, Tubukabuga, Numaneuwe, Itali Reta, Nuridu Mitana, Amitaria, Idikua Visaleu, Evani Maria, Nazire Kanusa, Tini Simana, Iadi Pamua, Hana Tigrasa, Inachututusa, Ilana Pitarika, Ilana Filuku. Ny toerana misy ny vehivavy eto ny tafika malagasy dia efa maromaro izy ireo no mandray anjara, ary ataontsika hoe mandray anjara mavitrika mihitsy amin'izao fotoana izao satria maro amin'izy ireo no misahana andraikitra ambony ary indrindra midina eny an-tsehatra mihitsy ary izy ireo ka anisan'ireo mamerina ny fandriampahalemana mihitsy amin'izao fotoana izao. Raha tsy hivitsika kely ny tantara dia tamin'ny taona 2010 no nampiditra vehivavy voalohany teo amin'ny tafika malagasy, ary tao amin'ny akademia miaramila no natombohan'izany zany ary mpitsabo anankiroa izy ireo. Nivoaka tao amin'ny andiany manokana fa 420. Maromaro ireo sampam-pahalalana izay misy azy ireo, toy ny mpitsabo, ny mpahay tantara, misy ny mahay lalàna, mpikirakira angidiby, manam-pahaizana manokana momba ny fambolena, ny serasera, misy ary ny tatsambo mihitsy, sy ny sisa sy ny sisa. Za moa zany tena hoe civil mihitsy niditra ho miaramila. Somary sarosarotra ihany satria zavatra roa tsy mitovy mihitsy le fiainana miaramila dia le fiainana civil. Misy moa zany le tao amin'ny académie militaire hoe fotoana antsoina hoe fanovana. Zany hoe enao le civil iny ho lasa ho avadika ho lasa miaramila. Manao fiainana miaramila mahafinaritra aloha fa tamin'ilay hoe afaka concours tampoka be hoe zao ke no iainana ato fa mahafinaritra dia ny saina fotsiny atao vonona hoe tsy maintsy ho fitaina. Tsy sarotra aloha no manana daholo retorety no ilaina dia plus frais d'inscription dia izay ihany natao dia nianatra nanomana an'ilay concours. Niveau nalain'ny ministère de la défense nationale tamin'izay tamin'ny 2014 nanomboka 3e année, 4e année, 5e année, 6e année dia roa vavy sy 4 lehilahy isakan'ilay klasy. Ny concours aloha zany mizara roa. Première phase le resaka écrit. Dia misy ny phase sport miaraka amin'ny oral ny amin'ny académie militaire. Ny écrit dia misy français, anglais dia malagasy. Dia rehefa afaka phase écrit ianao zay vao afaka manao phase le makany amin'ny acmila dia rehefa tonga any misy épreuve sportive maromaro. Ny saran'ny concours tsy dia lafo. Mila matanjaka ihany aloha za aloha zao talohan'ny hiditra acmila dia efa nanao efa nisan'ny teny ohatra ohatran'izao dia efa nanao niazakazaka moa zany tena nataoko. Ho anahy manokana aloha ohatra tsy dia hitako hoe inona loatra tsy dia ny zavatra nanano sarotra anahy le izy. Vita aloha zany le fianarana dia asiana misafidy ianao aiza. Ao aloha zany aloha misafidy na ianao any amin'ny tafika na any amin'ny gendarme.
za peloton spécial na andiany manokana dia nanao fifanana nandritry ny herintaona. Mafy aloha le izy. Mila fahatanjahantena, mila matanjaka ny sainao, mila matanjaka ny vatanao satria sady misy ny zavatra ampiasaina saina, eo koa ny fanatanjahantena izay tsy afaka hoe tena be tabe zany. Nivaly le concours dia hoe afaka. Dia rehefa mivaly dia nanaraka fiainana tao, nanao fiomanana miaramila tao Ampaibe dia afaka tao dia manao fiainana miaramila fa mianatra foana ny eny Ankatso, tohizana foana fianarana eny. Ny eny Ankatso moa 4e année tamin'izay dia mandeha stage maraina dia rariva manao cours théorique any Ankatso dia maraina eny amin'ny hôpital. Ça zany formation extérieure, zany hoe za civil iny zany en 2e année d'université tena amin'ny école supérieure polytechnique Vontovorona dia nanao ny concours hidirana école de l'air. École de l'air, école de formation d'officier en France. Dia ho an'ny officier maniry zany tonga dia intégré ny tafika anabakabaka rehefa vita ny formation. Zany hoe tsy manao spécialisation intsony zany après fa tonga dia mahazo spécialisation automatique. Raha za manokana moa zany dia tonga dia nisafidy ny sampana mécanicien aéronautique. Atao hoe maintenance zany sy izay rehetra manodidina an'izay dia mahaliana anahy, zany hoe passion le izy. Dia natonga anahy zany hoe mampiatra an'izy aty amin'ny sehatry ny miaramila. Tao anatin'izay concours, avis de concours hitako izay no nahitako an'le spécialisation zany hoe maintenance fa aty amin'ny aéronautique. Zany hoe mahaliana ilay izy sady zavatra tsy mbola fahita firy zany teto Madagasikara, zany hoe sekoly manofana amin'izany. Vao vita zany izay mahavita test dia efa miasa. Fa mbola hoe tsy manana an'ilay hoe affectation définitive raha tsy hoe fitaky mila aviany. Vita moa zany ny fiofanana tany an-dafy izay le cursus 3 taona zany ho an'ny mécanicien. Dia miverina eto an-tanindrazana zany dia mandalo période-na enim-bolana manao application izay le CPO na centre de perfectionnement des officiers. Dia rehefa vita izay période-na enim-bolana izay dia mahazo affectation amin'izay zany. Za moa zany nalefa teto amin'ny base aéronavale Divato izay nisy an'ireto angidim-by tafika reto. Dia ny affectation voalohany zany adjoint ny chef de l'établissement central spécialisé de l'aéronautique izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fikirakirana ny angidim-by. Dia nanao adjoint zay zany nandritra ny herintaona teo dia rehefa vita izay herintaona zay dia nahazo 2e affectation mitantana ny centre de formation. Io centre de formation io zany manofana mécanicien aéronautique eto toerana zany. Izay marihana fa tsy latsa-danja velively ny niveau de formation raha ampitahaina amin'ny any ivelany zany. Tamin'ny andronay no nisy ny promotion directe vehivavy voalohany tao amin'ny Akamila. Fa ny taloha zany le nanana spécialité reny daholo hoe docteur na agronome na ohatr'izany. Ny formation anay tao zao nenay le promotion directe 3 zone anay. Dia nahaliana anahy manokana le hoe tatsambo. Dia rehefa nahe moa za zany hoe andray ny sortant ny académie militaire ny tafika Andranomasina dia intéressé tamin'ilay izy ny tenako. Za manokana moa teny amin'ny rasy Ampaibe détaché tao amin'ny Kofia za nanao chef de cabinet. Nandritran'iza teny amin'ny Kofia io nanao concours hiditra hanao administration corps de troupe. Dia afaka moa dia nanao le stage teny amin'ny Kapisady teny le izy. Dia vita le stage io dia affecté tetỳ amin'ny nandray ny postako zao directeur ny cercle messe mixte de la garnison Divato. Nisy avis de concours avy amin'ny ministère de la défense nationale tamin'ny 2014 dia ny promotion rehetrarehetra teny Ankatso dia hoe andao anao daholo dia nanao juste comme ça aloha hoe te anao hoe nalaza be fotsiny zany le concours hoe tsara be hoy ny carrière dia izay no nidirako.
dia izay no tena nandrisika anazy zany hoe misy sekoly afaka manofana amin'ilay izy boursier manao anazy dia miditra amin'izany tafika malagasy zany. Oui, safidy ilay izy, safidy zany satria sady manao asa tia koa zany any amin'ilay fikirakirana no manompo ny tanindrazako zany ao anatin'izany hoe force armée zany. Izay mbola tsy fahita firy koa moa zany hoe vehivavy mirotsaka ao anatin'izay. Fa rehefa tonga tao amin'ny akademia fotsiny ianao ohatran'ny sadaikatra kely satria tena tontolo hafa mihitsy ilay izy. Tena samy hafa ilay izy rehefa tonga tany dia tena ohatran'ny nataotaotra izay tamin'ny voalohany. Satria za ohatra tsy zatra an'izany hoe betrobetrohana be isaky ny zavatra atao eo koa ilay hoe baiko tsy maintsy arahana dia somary sahirakirana ihany aloha tamin'ny voalohany fa nandeha ny fotoana dia niova ho azy tena. Mahasamy hafa anazy any an-trano fotsiny any ianao manao izay tianao atao fa tato nisy fitsipika mifehy amin'ny zavatra izay ataonao zany. Raha ny olana mety hoe sedraiko angambany dia teo amin'ny voalohany aloha ilay spécialité efa nilazaiko teo hoe amin'ny maha hoe spécialité ana lehilahy kokoa zany no miroana ao anatin'izay. Dia faharoa teo amin'ilay taonako zany satria hoe ny olona entiko olona zokiko daholo zany ny ankabeazany satria 20 taona tamin'izaho vao tonga teto amin'ny toby zany. Za vao avy-tokana taona izy naharaka ilay izy ihany moa zareo koa tonga dia nalaka nandray sady nampianatra. Ny première année aloha sarotsarotra indrindra. Dia deuxième année koa sarotsarotra teo amin'ny troisième année teo satria efa miakatra moral efa kely sisa dia sortie dia iny no mba ohatrany hoe mba tsy dia nanahoana ny fiatrehana anazy. Dia ilay nanaraka rythme enjakenjana ihany izy tamin'ny voalohany satria hoe tsy mitovy ilay aina fa rehefa nandeha teny ihany foana ny fotoana formena teny foana hoe vita anito ve dia tsy mba ho vitako dia teny ihany izy. Izay moa zany tonga dia vao vita ny fianarana dia nandeha dego dia raikitra tonga dia hoe mivoaka ny sambonay tao amin'izay vao nanomboka ilay izy. Monde hafa mihitsy izy io tamin'ny voaloha fa nampianarina s'adapta dia nafinaritra ihany ilay izy dia tamana ihany rehefa avy eo. Ilay exemplarité zany tena zava-dehibe indrindrindrindra rehefa hoe ianao voalohany miditra ao anatin'ilay izy zany hoe ny image-n'ilay institution iray manontolo zany mipetraka aminao ilay izy dia zany hoe tsy manana droit à l'erreur mihitsy ianao zany ao anatin'izay zavatra izay. Tsy atao hoe sakana ilay izy zany fa raisiko défi foana moa zany ilay izy hoe fahakelezan'ny taona sy ny hoe fahasarotan'ilay spécialité dia nataoko défi zay zany ilay izy manaingana hanosika lavitra kokoa zany niezaka ampisehoako rigueur sy exemplarité amin'ny fotoana rehetrarehetra. Misy ihany no hoe manana mentalité hoe manambany vehivavy. Misy ihany manao an'izay atao-tsainantsika malagasy mihitsy moa matetika anao ohatr'izany hoe tsy mbola manaiky hoe vehivavy zany mba misandatra ambony na mahavita zavatra. Raha ny atao amin'ny tafika anabakabaka manokana mbola raisiko voninahitra koa ilay izy satria ny maha hoe ianao zany voalohany niditra tao anatin'ilay izy nampiseho ohatra zany nampiseho hoe tsy ny mahavehivavy akory ny sakana amin'ilay izy fa vao mahara izay zany atao hoe atout ho anao mba mampivelatra anao ao anatin'ny asanao. Ilay izy défi personnel mihitsy ilay izy ka efa hatramin'ny mbola kely zany dia efa tiako ilay izy hoe ndray andro any mba lasa miaramila koa ndray andro any dia hanao any tenue ohatran'ireny miaramila ireny. Parce que ny infrastructure misy natokana ho an'ny vehivavy, misy douche, misy WC ao anatiny dia fandriana dia armoire. Infrastructure tany amin'ny école
misaraka ny bâtiment vehivavy sy ny lehilahy. Ny infrastructure vehivavy zany mitokana. Lehilahy sy ny vehivavy tsy mitambatra. Tena mitokana mihitsy zany ny bâtiment amin'ny vehivavy. Zany hoe vehivavy première année, deuxième année, troisième année zany amin'ilay bâtiment anankiray. Dia ny lehilahy koa ohatran'izay mitokana. Rehefa anaty formation tsy misy hoe ty vehivavy na ty lehilahy fa atambatra iray eo dia même formation zay mahazo ny lahy mahazo ny vavy, zay mahazo ny vavy mahazo ny lahy. Ny hoe vehivavy miaramila raha ho anahy manokana zany ataoko hoe tena voninahitra ilay izy. Voninahitra satria raha ohatra ka miverina any amin'ny talohantsika zany hoe efa nanomboka tany amin'ny tsy haiko hoe firy siècle avant zany no nisy vehivavy ny tolona. Voalohany indrindra aloha no ho an'ny fitovian-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy. Taorian'izay moa zany mivoatra foana hoe mba ahafahan'ny vehivavy misehatra ao anatiny asa atao hoe sarotsarotra ohatrany hoe miaty amin'ny tafika. Dia ataoko hoe manomboka eto amiko ohatra zany na ny olona teo alohako karazana aboutissement ilay izy. Dia izay ma hoe voninahitra an'ilay izy dia mahatonga ny hoe menao zany ao anatin'izay mila miezaka foana mba tsy hoe andrarak'ilom-biandoha, mba tsy hoe fatifatany zany ny nanaovan'ireny olona ireny nanaovan'ireny olona ireny izay premier pas zay hoe nitolona mba hisian'izay fitoviana zay. Mety amin'ny vehivavy ilay miaramila, mety amin'ilay vehivavy ilay marinina. Tsisy hoe vehivavy ianao dia hoe tsy havita izy fa vita ny tsara mihitsy ilay izy zany. Nandro ray aman-dreny koa anisan'ny nanosika na hanao an'ilay akmila aloha. Dia tsy dia nisy olana loatra tao amin'ny fianakaviana na dia hoe fotoana ela be aza tsy hitandreo zany. Dia efa zatra an'izay hoe navadika ka rehefa zatra hoe miaramila mandeha manao mission dia lasa. Resaka fianakaviana tsy nisy problème satria ny ray aman-dreniko mihitsy no proposé na voalohany an'ilay izy hoe misy concours ohatr'izao ary sao dia mazoto. Avian'ny ray aman-dreny aloha tsy naninona fa papanay nataotra hoe vehivavy koa ve anao miaramila fa tsy mijanona eo fa izy ny ankoatran'izay hoe ataovy. Mila mahay migérer zany le asa sy le any tokantrano satria zay mahavehivavy ny tena zay tsy maintsy jerena ny vady aman-janaka. Tamin'ny ray aman-dreny aloha zany tsy dia nisy problème satria nizako hoe efa niainana tao anatin'ilay monden'ilay izy foana satria tamin'ny cité foana mipetraka. Dia efa nahita ilay izy dia vao niteny hoe andeha hanao an'ilay miaramila dia efa tsisy problème tamin'izareo fa nanaiky ry zareo. Côté mère aloha zany izy niteny hoe za ve dia vitanao fa ny dadanay no niteny hoe vita. Ok rehefa tianao ilay izy dia ataovy satria mety vitanao ilay izy zany matoa ianao anao. Fierté an'ny ray aman-dreny sy ny havana. Ny anahy manokana aloha zany aloha latsaka kely raha masimama hoe navita ihany ny zanany na dia nandritra nisy zavatra be dia be famafao tao anatin'ilay izy dia faly. Ny tsapa sy ny ainana zany hatreto mikasika ny fiaramiasa sy ny fampidirana an'ireo vehivavy ireo teto anivon'ny tafika malagasy dia hita mihitsy fa raha eo amin'ny fahaiza-manao sy ny traikefa dia atao hoe tena tanteraka tokoa ilay hoe miraleta satria tsy misy mampiavaka mihitsy ny lehilahy sy vehivavy ary za manokana ary mahita hoe ny vehivavy dia sérieuse kokoa eo amin'ny fanatanterahana ny iraka atao ary indrindra ataontsika hoe manana ataontsika hoe fomba entina tanterahana an'izy somary mampiavaka azy na amin'ny lehilahy satria ao ilay ataontsika hoe mahavehivavy azy amin'ny mahareny azy zay manana fomba fijery ataontsika hoe misokatra bebe kokoa sy miavaka kokoa amin'ny lehilahy. Eo amin'ny lafiny hoe fahaizana sy ny karama dia tsy misy mihitsy zany mampiavaka an'zareo fa tena hoe zay voatondro ny lalàna amin'ny ataontsika hoe ny
karama zay omenan'ny lehilahy dia rehefa mitovy ny voninahitra, rehefa mitovy ny andraikitra dia mitovy koa ny karama zay raisindreo. L'intégration ny vehivavy par rapport amin'ny lehilahy tsy dia nisy olana, mora hoe nifandray bebe koa zay fa ny vehivavy hafa ny chambre dia ny lehilahy mitokana fa hoe niaraka teo ihany s'adapter teo ihany koa zany zay vehivavy hoe niditra tao dia s'adapter dia niaraka ny aina teo fa tsisy olana be mihitsy. Ny zavatra azo tenena dia hoe tsara ny fifandraisana teo amin'izay samy promotionnaire zany. Izay angamba ilay atao hoe esprit de promotion fa taminay aloha ohatra tsy dia nisy hoe fanakiviana be ohatr'izany. Hatreto aloha zany ny atao mitafika anabakabaka mihitsy no mbola tsy misy hoe vehivavy zany raha ny spesialista fa mbola za zany mitokana nirozaka tao anatin'ilay izy. Raha tamin'ny atao hoe vanim-potoana nahatongavako tatao amin'ny toby moa zany mbola tsy maro loatra zany izay ny vehivavy hoe tatao anatin'ny tafika dia mazava ho azy tsy maintsy misy foana zany le méfiance zany indrindra moa fa mbola tia miresaka maintenance ihany koa zany hoe somary mbola nanano sarotra ihany koa zay fa zany hoe niraisiko fanamby le izy zany raha amin'izao fotoana zao ataoko hoe efa intégré tsara ao anatin'le système maro zany ireo miaramila any amin'ny roapolo mahery ihany zany hoe ao ambany fifehezako tsy misy olana mihitsy aloha zany hatreto fa toy ny olon-drehetra zany. Somary nasitrika ihany no mpandray tsy dia nisy hoe fanavahana loatra hoe vehivavy na lehilahy. Tao anatin'ny promotion tena laza mifankatia satria fampizara ny ratsy sy ny tsara sy ny rehetrarehetra tena mifankatia tena hoe ohatrany tena niraisina hoe anadahana zany le lehilahy mpirahavavy zay ataoko vehivavy dia zareo mandray anabavy dia tena mifandray tsara. Rehefa miasa zany dia ohatran'ireny miasa eny amin'ny hôpitaly rehetrarehetra eny ihany. Mitovy amin'ny fiainana eny amin'ny civil ihany zany no iainanao raha en tant que hoe asa mitovy ny asa hoe hitsabo fa misy le hoe discipline miaramila foana hoe rassemblement dia discipline ankoatr'izay koa ny salutation rehetrarehetra mandeha foana nao fiasana ary. Hatreto aloha natao mitafika anabakabaka malagasy mbola tokana zany no hoe manana an'le spécialité mécanicien. Tena azo lazaina mihitsy hoe afaka mivelatra tanteraka ary afaka mitondra mihitsy ary hoe fanovana fomba fijery, fanovana fomba fiasa ary fomba fahazarana eo amin'ny fomba entina manatanteraka ny asa ny vehivavy satria misy ohatra tsara zay hoe entin'izy ireo eo ny fanatanterana an'izany asa zany. Azoko lazaina tanteraka hoe tena mahita fivelarana zany ao anatin'le sehatra nidirako izay eto amin'ny tafika anabakabaka zany satria eo mantsy ny hoe ma spécialiste zany hoe ino le passion fa eo koa le miaramila izay iny moa zany ohatrany hoe mafimafy le izy raha jerena avy aty ivelany hoe mafy zany miaramila zany mila rigueur zany miaramila zany fa ataoko hoe épanoui tanteraka zany ao anatin'le izy satria sady passion le spécialisation no sady passion ihany koa le miaramila zay. Militaire zany no asako fa hoe le eo ihany le mitsabo dia iny no efa tiako dia misepanira foana manakaiky kokoa miresaka marary. Manana sentiment d'accomplissement satria lava zay circuit nandalovana zay fa tsy latsaka tena zao fa mba tonga amin'izao ary tsy mieritreritra mbola hijanona amin'izao fa mbola vonona anao foana hoe ampitombo ny fahalalana sy ny traikefa. Amin'le hoe titre hoe en tant que première femme dans la marine zany dia teo première atao rehetrarehetra zany hoe commande sambo voalohany zany commandant sambo vehivavy voalohany zay aloha zany eo
dia manana vinavina koa hoe mba hicommandena bazina valina koa rehefa avy eo a dia mety hoe lasa commandement de force ana valina koa any aoriana any zay zany mba vinavina. Raha ny visionko aloha mazava be le izy amin'ny maha hoe tokana anazy zay zany a izany hoe nanokatra lalana ho an'izay mety hoe mbola tsy narisika atao anatin'le izy nanokatra lalana dia te ahatratra an'izay hoe niveau ambony indrindra na amin'ny spécialité koa na amin'ny commandement izany hoe mandray fitondrana fibaikoana miaramila faratampony zany na any amin'ny commandement force na any amin'ny mety hoe état major koa manino moa raha tonga hatrany amin'ny hoe ministre ny fiarovam-pirenena. Ny visionko zany a hanao concours spécialiste vita 1000 dia te hanao gynéco spécialiste en gynéco-obstétrique zay no visionko et être chef de clinique et être professeur manaraka any. Miandrandra poste à responsabilité zany. Hanao fianarana miresaka fitantanana satria moa za fa atao miresaka fitantanana ihany dia mieritreritra ny hanao hoe aka diplôme civil amin'izay fitantanana izay dia eo koa no diplôme militaire koa mbola tiako ampina ihany koa amin'izay sehatra izay. Ny afatra tiako atolotra zany ho an'izay vehivavy rehetra manana fahasahiana manofy fa aza atao sakana zany a ny filazana hoe mbola tsy mety amin'ny vehivavy zay, aza atao sakana ny filazana hoe mafy loatra zay, aza atao sakana zay satria be dia be ireo vehivavy nanao anazy teo aloha ary nahavita soamantsara ary mbola maniry dia maniry ny sy ny vehivavy maro kokoa miditra ao anatin'izay. Aza misalasala ianareo satria marina fa hoe mety mafy le izy fa tsy sarotra koa anefany dia rehefa misy ireny video concours ireny dia manaova mikarakara dossier dia mandraisa anjara amin'le faninanana zany. Manentana antsika vehivavy rehetrarehetra namako ohatrana mba hiditra mpitsabo miaramila tsara daholo ny condition ao financièrement aloha voalohany dia ny toeram-piasana mahafinaritra ny discipline iainana isan'andro koa tsara hoe entina miaina isan'andro tsara be dia intellectuellement koa mbola misy stage afaka andehanana any ivelany sady kokoa hoe tsy mijanona mpitsabo ihany en tant que mpitsabo manko tsika hoe hitsabo iain'ny fahasalaman'ny vahoaka fa miditra kokoa miaramila hanompoantsika ny tanindrazana. Afatra ho an'ny vehivavy izay te hiditra miaramila atao fa vitanareo io. Karaha hitanao hoe manana an'ireo zavatra anankitelo ireo ianao apte physiquement, moralement, intellectuellement dia tongava manatevin-darana fa ilaina be dia be atao mitafika ianareo vehivavy le marinina koa tsara be afaka voyage mandehandeha be ianao eny ambony sambo mahita toerana be dia be fanerasera amin'ny olona mbola tsy hitanao pays tena izay ny avantage le izy. Tsotra be ny afatra amin'izao vaninandro iainantsika izao dia efa voizina maneran-tany ny miralenta koa manentana ny zatovy vavy malagasy rehetra tsy ankanavaka izay mafeno ireo fepetra ara-pahasalamana, fepetra ara-batana ary manana ny mari-pahaizana izay takiana amin'izany ka ho tonga andray anjara amin'ny fifaninanana ka hiditra anatevin-darana ireo vehivavy izay efa ato anatin'ny folalin-dà andray andraikitra ho fampandrosoana ny tanindrazantsika. Ry vehivavy malagasy, milanao ny tanindrazana. Anao iaraka aminay